Falesa miarabanao amin'ity fotoana mahafinaritra ity fotoana izay efatsika miroso hatrany amin'ny fandarana équilibre délivrance et équilibre amin'ity fotoana androany ity dia mino zay fa hitanao manokana ny tompo izy famagin'Andriamanitra manokana ary atsapa fanatrehan'ny tompo ianao any amin'ny toerana izay misy anao ao anatinao misy fanatrehan'ny tompo ary manodidina anao misy fanatrehan'ny tompo dia zao voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe fahasoavana famondrapony manaraka ay amin'ny andro rehetra iainako anaraka anao hatrany izy amin'ny fahasoavana famondrapo fahasoavan'Andriamanitra famondrapon'Andriamanitra fitahin'Andriamanitra izany. Pasteur André Alvarez miarabanao tompo ary miarabanao pasteur Etienne. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Alvarez dia mirabantsika manikafy tompoko. Iroso amin'ny fandarantsika androany amin'ny toeatrantsika amin'ilay lohahevitra pasteur ny amin'ilay fanahana fanitrana. Izy io dia tsy maintsy potehana hatramin'ny farany ary zany no ianarantsika androany mba ahafahantsika mandresy manapotika an'io fanahana fanitrana io. Fa mialohan'izay ivavakantsika amin'izao fotoana izao metraka sady izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny tompo. Ary ianao mety hoe ao anatina tsy fahasalamana ianao amin'izao fotoana izao ao anatina olana ianao mety ny zanakao ny salama angambany ivavaka ao anao zay nao ny zanakao amin'izao fotoana izao dia ho tahin'Andriamanitra ianao ary ho sitrana ianao raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny reto ralasanabavy zay manaraka hatrany ity fandarana ity izao. Aoka ny ositry ny fanasitranana hidina ao anatin'izao anabavy zao hidina ao anatin'izao zaza izao amin'izao fotoana izao ny ositry ny fanasitranana hidina ao anatiny ary hatrany amin'ny lohany hatrany amin'ny vatany hatrany amin'ny tongony ambany any hatrany tampitoko hatrany am-palaty dia isin'izay ositry ny fanasitranana ositry ny fanafana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay ary dia sitran'izao anabavy zao sitran'izao rahalahy zao sitran'izao zaza zao na aretina ao anatin'ny kibo zany na aretina amin'ny tongotra zany na aretina amin'ny atoka zany na aretina tension zany na aretina paralysis zany amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fahagagana raisy ny fanasitranana raha eo raha andinika indray zay androany ny amin'ny fampianarana hianatra indray zay dia mila ny fitarihan'ny fanahy masina mila anao zay Jesosy misaotra tompo amen. Pasika pasteur ary vakiko avy hatrany ny toko sy andininy atao ampanjaka faharoa toko faefatra andininy fahavalo izao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ilay vehivavy Sonemita sy ny zanany. Ary tamin'indray andro Elisa dia nakany Sonema ary nisy vehivavy mpanan-karena teo izay naniry azy hinan-kanina ary isaky ny mandalo izy dia nivilina-kao aminy hinan-kanina ary hoy raha vehivavy tamin'lahy indro fa fantatro fa masina sady lehilahy n'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva masina ianao andeha sika anao efitrano kely ambony rihana ary asisika faniriana sy latabatra sy seza fanaovanjiro azy ao ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Ary tamin'indray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao amin'ilay efitrano ambony ary nandro tao ary izy tamin'ny Gehazy atoviny antsoy ilay Sonemita ary rehefa natsony raha vehivavy dia nitsangana teo anatrehany izy ary hoy Elisa tamin'ny Gehazy mba lazao amin'ny raha vehivavy hoe indro efa niay anao tamin'izao fiahina rehetra zao ianao ka ina kosa mba hatao anao tianao va ny olazaina amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komanda miaramila dia namaly raha vehivavy hoe mitoetra aty amin'ny fireneko aho ary hoy Elisa fa ina ary no atao anao dia namaly Gehazy hoe tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady fantatra ny lahy ary hoy Elisa atsoy ary izy ary noho natsony izy dia nitsangana teo ambaravarana dia hoy izy ramby amin'ny fotoana ravo ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao ary hoy raha vehivavy tsy ary tompoka lehilahy n'Andriamanitra aza mandanga amin'ny ankizy vavinao koa rehefa nefa nanananaka tokoa raha vehivavy ka noho ny herina ny taona dia tera-daizy tamin'ilay fotoana nolazain'ny Elisa taminy. Zay. Halleluja. Halleluja. Zay pasteur no anisan'ny ten'Andriamanitra akatsika lesona indray zany androany ity fotoana lehibe manomboka amin'ny sabotsy avy izao ty moa zany pasteur Alvarez dia tena marihana tena iresahana manokana mihitsy mahakasika ny atao hoe fanafahana anao famonjena anao mba hatonga anao andova amin'ny fiainana mandrakizay ary mba hatonga anao ahitany fitahin'Andriamanitra hatonga anao andray ny fitahin'Andriamanitra io moa resahako foana pasteur hoe
misy olona leo misy olona allergique na resaka hoe fitahin'Andriamanitra mihitsy hoe ny anareo dia zao fitahin'Andriamanitra zao foana nitoriana zao foana nitoriana za manokana pasteur dia milaza an'izao zavatra zao hoe tsy ny fitahinany tsy ny fitoriana sy ny fampianarana mahakasika ny fitahin'Andriamanitra ny diso ao anaty baiboly zany ary tokony hotoriana ny tsy fitorinan'izany ary ny tena adosoana goavana mihitsy marina zany pasteur adosoana goavana ny tsy fitoriana ao an'izany hoe Andriamanitra mita Andriamanitra mamonjy Andriamanitra manafaka ny tsy fitoriana ao an'izany no tena grave tena zava-doza mihitsy noho izany raha misy zavatra tokony hotoriana dia tokony hotoriana ny fitahin'Andriamanitra fa ity fotsiny no olana le hoe mitory ianao fa mitaha Andriamanitra nefa le olona tsy voataha akory mitory ianao fa manafaka Andriamanitra nefa le olona tsy afaka akory mitory ianao fa manasitrana Andriamanitra nefa le olona tsy sitrana akory zay tsy mety zay tsy mety satria misy olona mitory an'izany pasteur ary zay ngamba mahatonga azy tsy te hitory tsony mitory izy hoe manafaka Jesosy nefa mitory izy hoe manafaka Jesosy nefa ny avy eo le olona mpivavaka am-piangonana tsisy afaka akory mitory izy hoe manasitrana Jesosy nefa le olona am-piangonana tsisy sitrana akory mitory izy hoe ny tompo mitaha nefa le olona am-piangonana tsisy mitaha akory dia mety zay ngamba makaleo anao aza mitory an'izany fitahiana sy fanasitrana sy fahagagana zany tsony io nge pasteur ohatran'ny BPC farany teo BPC farany teo sarotra be zay no ian'ny ankizy hoe sarotra be ny BPC farany teo ary dia nisy école lazaiko anao efa-jato mahery ny école manerana ny Madagasikara ny 0% zany hoe tsisy afaka na ny ray ary efa-jato mahery ny école azanao tsisy afaka na ny ray ary fa tadidy koa fa nisy école afaka 100% azanao nisy école tena zato isan-jato ny afaka BPC tao aminy nisy 80% no afaka ny ansasany 90% misy 0% misy 0% ka tsy midika akory fa hoe ianao nahazo 0% tsisy afaka na ny ray ary dia midika zany fa tsisy lanjany le BPC teo na tena tsy amin'le fahaizan'ny ankizy le BPC teo non any aminao tsisy afaka fa ny an'ny olona nisy afaka 100% ka tsy midika hoe hors sujet ny BPC teo na tsy nivoan'le ankizy mato misy olona manana 100% ka raha misy olona raha mitondra fiangonana ianao ka tsisy fanasitranana raha mitondra fiangonana ianao ka tsisy fitahiana mitory ianao hoe mitaha ny tompony nefa tsisy olona voataha raha mitory ianao manafaka ny tompony nefa tsisy olona afaka dia any aminao zany fa tsy hoe 0% ny any aminao dia zay koa no sakanana hoe ajanony am'izay BPC fa sarotra be zay mitory an'izany foana pasteur isanandro satria zay mahita fa misy olona afaka tsika mahita fa misy olona sitrana tsika mahita fa misy fahagagana ka tsy tokony fefenao am'izany mihitsy ary za koa dia mampirisika ny olona pasteur nyteresako ty satria tsy mpitory teny ihany no miteny an'izany tsy mpitory teny ihany no miteny an'izany hoe aza mitoritory an'izany fitahiny zany misy mpampianatra manko mitory an'izany hoe ajanony am'izany zany fitoriana fitahiny zany fanambina an'izany fahagagana zany ajanony zany fitoriana fanasitrana an'izany fa misy olona mpivavaka koa kristianina koa miteny an'izany dia ny afotsiny teneko an'ireny kristianina ireny hoe zao fotsiny izy aza makany amin'ireny fiangonana misy fanasitranana ireny rehefa tsy tianao fanasitranana aza makany amin'ireny fiangonana misy fanafahana ireny rehefa tsy tianao fanafahana aza makany amin'ireny fiangonana misy fahagagana ireny rehefa tsy tia fahagagana sy fitahiana ianao fa bida be fiangonana tsy mitory amin'izany dia any makanesany fa io manko pasteur ane samy mba mana io ohatran'ny atoko politika ihany io lazaiko aminao fa be da be candidat milatsaka tamin'ny fidéveloppirenena teo zao tsika nisy 5 no candidat nilatsaka teto Madagasikara 5 raha tsy tesa 35 efa fantatrao ihany misy olona tsy olany mihitsy tsy ho possible mihitsy na androtsaka ny vatiko ao aminy ara dia efa fantatra izy hoe tsy olany azonao fa ny mahavarina dia mbola mahazo vato ihany izy
misy olona mifidy azy any na hitanao ary izy hoe tsy hitanao inona programany tsy hita hoe inona fa de hitanao izy hoe misy mifidy ka ohatr' zany paster misy olona misy karazana fiangonana eto ambony tany de mijerevo zay hita hoe mampety anao rehefa tsy mety aminao reny le fiangonana mitory fanafana fanasitsana fagagany reny de ndana makany am'le tsy mitory an'zany ndana makany am'le be da be fiangonana tsy ary tena manohatra mihitsy izy any amin'ny Facebook any any amin'ny télé hoe tsy ilaina tsony fagagana de mba mampirisika an'ireny kristiany reny hoe ndana makany fa tsika aloha pasteur miala tsiny fa tsika tena mitory fitahina mitory fagagana mitory fanafana miala tsiny na tsy mety aminao ara mitory an'zany zay satria zay olona ho any an-danitra mitona olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy maintsy zavatra nataon'i Jesosy no ataontsika eto ambony ty planeta tany ty pasteur Alvarez zay zany no anisan'ny zavatra resantsika eto am-piandohana amin'ny sabotsoavy zao zany no manomboka ilay fotoana goavana zay resantsika le délivrance pasteur équilibre za de miteny hoe tsy maintsy ho afaka ianao tsy maintsy sitrany ianao tsy maintsy mandray fagagany ianao satria efa hitatsika zany pasteur ary tsy olona ray ny ahitantsika an'izany fa olona maro amanjatony amin'arivo ny amanalo nefa hitatsika afaka noho izany a miteny an'ireto olona atsika hoe ho afaka ianao raha monjy an'io fotoana io anao ka amin'ny fonao rehetra amin'ny etaeta no hitadavanao an'Andriamanitra ao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny etaeta ianao mampanantena an'ireto olona atao pasteur Alvarez fa ho afaka izy fa eto amin'ity tantara izay resahanao ty moa miresaka zany tsika zao le atao hoe fanana fahantrana pasteur hoe inona loatra ny zavatra mampantra ny olona raha vao miresaka fahantrana tsika pasteur Alvarez dia tsy miresaka vola fotsiny azanao tsy miresaka vola fotsiny zay mariana zay ny olona manko raha vao miresaka fahantrana de vola fa misy olona manambola be nge fa mahantra ara-pitiavany misy olona manambola be nge pasteur Alvarez fa mahantra ara-pahasalamany misy olona manambola be nge fa mahantra toromaso misy olona manambola tena manambola be nge fa tena mikorotana daholo ny fiainany maraina mandraparivony andro ary alina mandraparivony andro tsy manana fiadanana mahantra fiadanana mahantra filaminana ka fa anisan'ny zavatra anankiray ngeza be de le ahalalany olona raha vao miresaka mahantra de hoe mahantra arabola eto amin'ity tantarany vakianao ty de ozy izy amin'ny andeny favalo hoe ny amin'ilay vehivavy Sonemita sy ny amin'ny zanany ary tamin'ray andro Elisa de nakany Sonema ary nisy vehivavy mpanan-karena teo zay nanery azy inakanina ary resaky ny mandalo izy de nivily nakao aminy inakanina ary hoe raha vehivavy tamin'ny vadiny tamin'ny lehilahy indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mandalo eto amintsika manakariva masina ianao andehitsika anamboatra efitra kely ambony rihana ary asiantsika fandrihana sy latabatra sy seza ary fanaovanjiro ho azy ao ary raha tonga izy eto amintsika tonga eto amintsika izy de ao no hipetraka ity vehivavy ity pasteur de vehivavy tena mpanan-karena tsy ndrin'ny baiboly tsara hoe tena mpanan-karena izy vehivavy mpanan-karena filazana azy ato tsy ny anarany tsy fantatra ny anarany tsy fantatra na raha Marie na raha Suzanne na izany izy fa ny baiboly fotsiny nanindro hoe mpanan-karena izy ny anarana mako anaty baiboly pasteur matoa misy olona anarana anindrinan'le olona de iny zany tena maizy azy ohatra zao ianao raha miretra ohatra hoe Richard azanao ka bota be izy de matetika tsy atson'ny olona am'le Richard izy fa am'le bota midikan'le bota tena hoe tena bota marina izy ary ngezan'ny olona rehetra azonareo zany ohatra zay ty vehivavy ty tsy natson'ny olona tamin'ny anarany fa ny alalan'ny olona azy de hoe le vehivavy mpanan-karena ny izy io de nanambola nanan-karena na vita trano rehefa manangana trano izy zany pasteur tsy hoe misahirana manangom-bola vao mavita trano fa izy efa tonga de ananany tolo ny zavatra rehetrarehetra ananany ny biby ny ondry amanosy ananany manan-karena ny filaza azy fa ny problème nyty vehivavy ty izy tsy niteraka fa saingy izao pasteur saingy izao mahalala tsara ny olona tokony hifandraisana izy alleluia fatany tsara hoe iza ny olona tokony hifandraisany mba hiprovoke ny valim-bavaka hiprovoke ny fahasoavana sy ny fitahina zay ao anatiny hidéclencher ny fahasoavana zay efa ananany satria
raha fijereny vehivavy io de ohatrany hoe momba izy nefa ny tena marina tsy momba izy ny lazako anao hoe tsy momba izy niteraka ihany izy tateo arina teraka ihany izy tateo nydikan'izay tsy momba izy fa nisy blocage fotsiny tao azonao nisy zavatra mibloqué ny tranonjana ny tao ny olona vehivavy momba manko tsy possible mihitsy hiteraka fa matozy niteraka tateoriana satria izy niteraka tateoriana de tsy momba izy zany fa saingy zao nisy sakana fotsiny tsy nafahaniteraka asa raha mazava zany nisy sakana zay nanakana le zaza tsy mipetraka tao anatin'ny kibony fa ary fatany zany tao anatin'izay possible pasteur mampanakarena azy possible ny hoe nandeha tamina gynécologue possible ny hoe nandeha niotry possible ny hoe nihinana tambavy ohatry zao mba hiteraka possible nanao traitement na fanafody mba azahoana zaza possible daholo amin'ny mampanakarena azy hoe ny zavatra bidabe nataony de possible pasteur Alvarez ny hoe tsy maintsy sy nanao zay fomba izy azahoany zaza asa raha mazava zay sady tsy mazava fa saingy afaneniny izy tsisy nenina teraka fa saingy zao a pasteur fatany hoe iza ny olona tokony hifandraisana ary iza ny olona tsy tokony hifandraisana fantatry ty vehivavy ty ny fandray tamin'ny Elisa mpaminany izy ny fandray tamin'ny Elisa izy zany hoe nikarakara ny Elisa mpaminany tena izy mivady mihitsy tena taopony hoe fatantsara hoe mpanompon'Andriamanitra iny rangahy iny Elisa iny dia isaky mandalo izy mandalo Elisa dia ampandrosoana trano mandroso aloha nareo mirahalahy kely nareo miana kely avilo misakafo de karakara sakafo tereny mihitsy androso tereny mihitsy sakafo taty oriana tsy vitany hoe sakafo fotsiny fa nanamboarany trano ambony rena any amin'ny terasy de eo nareo izy miperaka fa mba natokana ho anareo de tena fatany izy raha mandeha mijery ny toy ny tantara io anao pasteur Alvarez Elisa mihitsy no ny lobava tatahorinan'izay hoe inona ny mba angatanao fahomenanao de nyteny le mpanompony Elisa ihany Géhazy ny teny hoe hitanao fa tsy niteraka izy tsy mba nisy zaza ato de hoy Elisa hoe amin'ny heritaona toy izao ianao niteraka nafinaritra ny toetra ny ty vehivavy ty zany pasteur de zao letso nangeza be izay izy tomantsika ny hoe fa naninony vehivavy io no nandray valim-bavaka naninona izy no afaka zay blocage tsy nafahaniteraka izay naninona no afaka ilay sakana satria grave be nge pasteur le hoe enao manakareny nefa enao tsy miteraka grave nge zany pasteur zany zany grave be zany hoe ataonao an'izy reo arena ireo ny zavatra nataony ty vehivavy ty zany de fatany tsara hoe nila ny fandray tamin'ny Elisa izy ny problème ny olona mpiavinavina pasteur Alvarez problème ny olona mpiavinavina de ty ary io mifangaro am'le fanana fantsana na izy tsy mahay mifandray man'olona nefa ny vahaolana ho anao mety amina olona ihany ny vahaolana ho anao ane mety misy olona ampiasain'Andriamanitra many olana ao fa ny olona rehefa miavinavina pasteur Alvarez de manana ny problème tsy mahay mifandray man'olona izy na problème ray faharoa mifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisana izy mifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisana ary tsy mifandray amin'ny olona tokony hifandraisana asa raha mazava aminao zany zavatra anankiroa zany izy mifandray ny olona miavinavina tratran'io problème io mifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisana olona tsy tokony hifandraisana zany lasa hifandraisany fanaraserany ary ny olona tsy tokony ny olona tokony hifandraisany indray de tsy hifandraisany azanao misy olona ty vehivavy ty de natakatra tsara Elisa no tokony hifandraisako mpanompon'Andriamanitra no tokony hifandraisako grave nge pasteur misy fanan'olona ho apotika misy karazana olona manana le fanana fantsana inona moa no mahatonga ny fanana fantsana io mahatonga ny fanana fantsana io pasteur de zao mpivavaka ny tokony hifandraisanao ary zany olona mpivavaka zany nge pasteur mahafinaritra nge pasteur zany olona mivavaka tena matahotra an'Andriamanitra zany satria mahafinaritra an'le mpanompon'Andriamanitra de olona tsy misorotoka olona mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tena mivavaka olona matahotra an'Andriamanitra izy raha ohatra ianao zao za rehefa mampanao zavatra olona pasteur de za tsy mijery ny fahaizan'olona
hoe ty olo ty mahay an'izao ty olo ty mahay an'izao fa za mijereny hoe ty olo ty ve matahotra an'Andriamanitra. Ny mécanicienko pasteur ny mécanicien manamboatra ny tomobilako dia olona mpivavaka omenao azy ohatra ny 2 millions androany iny 2 millions ndany avidiany pesa tsisy very pasteur nan'ny ariary 500 ozy izy nataonay frena bus 2 arivo ny nananay hanina teny amoron-dalana ny vidin'le pièce pasteur tsy 2 millions fa nidinay varotra dia azonay 1,5 millions dia reto ny famerina. Zany mitoetra ny olona tiana mpivavaka zany naveriny aminao 500 000 tantarain'io daholy. Raha olona tsy mivavaka efa nifandray tamin'ny olona tsy mivavaka pasteur fa mametsifetsy. Raha piesina 1 million io ataony 2,5 millions ao aminao dia aveo koa ianao mbola angalany frais sy ny rehetrarehetra sady fa ny olona mivavaka pasteur mahitsy. Za dia mifandray amin'ny olona ohatra hoe manamboatra trano ao amin'ny tranoko ohatra hoe mandoko ny tranoko na manao réparation trano pasteur aperapetraka eo ihany ny téléphone na iPhone X ohatra ny tonenay tony aperapetraka eo ihany daholo ny tablety tsy zavatra very zany io satria olona matahotra an'Andriamanitra fa efa nisy fotoana nifandray tamina bandibandy reny milaza azo mahay internet ma izy zao nanao installation tao an-trano izy ihany aveo no namaky ny tranonay izy ihany aveo no namaky ny tranonay. Ka zavatra tiako resahana pasteur Alvarez dia zao zavatra tiako resahana dia zao iza ny olona ifandraisanao ary iza ny olona tsy tokony ifandraisanao. Anisan'ny teraka fanahana fahantrana ao anatin'ny olona fanahana fahantrana dia mifandray amin'ny olona tsy tokony ifandraisana. Olona mamilava daholo ny namanao rehetra iza ianao ny tsy hobokany tsotra izy ianao ny tsy potika zany angery madama ny problème anao madama mandeha zao ty toroteny ty dia ianao mihitsy ry madama ny tena makala nyty fivavahana makala n'le toroteny nefa ny vadinao tokony iainao nyty toroteny ty ianao mihitsy ny makala nyty toroteny ty dia lasa le vadinao mifandray amin'le namany mpisotro labera mifandray an'le namany mpisotro toka dia tsifo ny volanao lany ny volanao anaty poketranao vao mandray karama izy dia ireo naman'ireo no ety mirevy any amin'ny bara. Mifandray amin'ny olona tsy tokony ifandraisana izy pasteur dia potiky ny fahantrana zany daholo ihany ny fanahana fahantrana dia zany pasteur mifandray amin'ny olona tsy tokony ifandraisana. Misy karazana vehivavy namanao au lieu dia tokony namana amin'ny namana mpivavaka ianao io namana mpiteny ratsy io ny namanao ranabavy namana mpiteny ratsy io vehivavy miara mampirafy io vehivavy mamadika ny vadiny io ny namanao io vehivavy miaraka manao daladala aminao io ny namanao mitovy lamody aminao ary io no amadika anao ndray andro any amadika ny vadinao ndray andro any io no ikiky ny volanao ndray andro any io vehivavy petsambava io vehivavy mpiara-mifosy aminao io no amadika anao ary io no ikiky ny volanao ndray andro any. Mifandray amin'ny olona tsy tokony ifandraisana ianao fa tatao izy hoe mandainga zany nge pasteur grave be nge pasteur ny mifandray amin'ny olona mpandainga zany fa lerena hoe ndana mba mody laingako kely izy dia mandainga tokoa le vehivavy namanao mandainga le namanao mody mandainga ny hafarany olona io ianao no laingainy ianao no anaovany lainga tsara lahatra ary ianao no potehany ianao satria nareo fa miainao anaty lainga foana mitovy an'izao ndray ka mba mandainga kely ndray nareo mandainga kely ndray ny olona mpandainga pasteur tsy tokony ifandraisana. Raha vao mifandray amin'ny olona mpandainga ianao ny hafaranao za tsy miteny hoe ifafaniny ianao ifafany fa tena hopotiky ny fahantrana ianao hopotiky ny fahantrana pasteur. Ny dikany izay mila fantatrao iza ny olona tsy tokony ifandraisako ary iza ny olona tokony ifandraisana. Zay eto mampianatra anao ary za pasteur tena tsy mbo misangisangy mampianatra ny olona tsy mivazivazy na misy olona tsy faly ary amin'ny tomfandarany tony. Raha misy zavatra tokony ifandraisanao olona tokony ifandraisanao dia ny olona manompo an'Andriamanitra ny olona matahotra an'Andriamanitra olona mivavaka ary raha misy zavatra tokony ifandraisanao be da be dia mpanompon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Raha te handeha lavitra ianao ka anangana fiainana mahafinaritra pasteur dia mila mifandray amina tenin'Andriamanitra ianao
amina toryteny ianao zany nafinaritra nyity vehivavym-panan-karena ity vehivavym-panan-karena fa tsy miteraka ity fatany tsara hoe izany olona tokony ifandray aminy ary fatany hoe Elisa-paminany no tokony ifandray aminy nifandray tamin'ny Elisa-paminany izy paster ny va problème miteraka izy tateo arina pasteur Alvarez ty anabavy sonemita ity zany hoe avy any sonema zany izy a de marina tokoa zay teninao zay paster hoe nahay nifandray tamin'ity lehilahin'Andriamanitra ity a ity vehivavy ty ary vokatra le fandraisana paster izy misy aloha nanana etaeta nifandray tamin'le le ramatoa zany nanana etaeta nifandray tamin'le mpanompon'Andriamanitra ary a valiny voalohany aloha de zao izy mivadiny niarany jiokany fahasoavana na le ranga vadiny zay tsy de nanana etaeta firy tsy nanohitra nefa le vadiny a fa de eny ary rehefa zay ntianao de fa atao de vokatra le fifanereseranty vehivavy ty tamin'le lehilahin'Andriamanitra dia nisy saina nisy toetsaina vaovao a zay araka an'Andriamanitra nifindra ho azy to anatin'ity vehivavy ty paster tamin'ny voalohany izy dia nifanerasera de ny olona manko rehefa miresaka paster de ampisakafananao miresaka de misakafo le mpanompon'Andriamanitra tereny mihitsy zany na de efa voky be tany an-dalana tany aza de tereny tsy maintsy mihinanareo ary mino fa matoa le mpanompon'Andriamanitra mivily eo a de le zavatra zany tsy voatery hoe loka tsara be fa mampanankarena azy moa de tsara ny loka fa le atmosfera le fifandraisany io mihitsy zany mamy be paster de vokatray misy zavatra voaka foana ny am'le mpanompon'Andriamanitra de voarain'le vehivavy ho azy paster le toetsaina de zay na tonga azy ny tena hoe maninona moa raha andeha hanamboarana trano ty lehilahy ty any ambony riany voalohany hoe anamboarana trano faharoa any ambony de tsy vitany hoe ao le trano a fa mbola asiana seza ao a asiana fandriana ao a mihona fa tsy fandriana milezolezo ka ny fandriana apetrany ao fa le fandriana palisandra be tsara be na le fandriana le tsara be manara-penitra zavatra tsara qualité zany zavatra natao seza tsy seza mitongilana akory na ny olona manko rehefa manao zavatra paster le toetsaina de le toetsaina zany a le zavatra tsy ilainy no apetrany tao hoe raha ho an'olo hafa zany de hoe ty fandriana efa tsy ilainy ty napetra ao ambony ao e mety tsy natao any ambony koa fa mety natao ry ambany fisokotra ry ambany tohatra reto varia iny latabatra efa tsy ilainy iny seza efa tsy ilainy iny efa tsy ampiasaintsika intsony fa meo anazy ihany e fa le anazy zavatra qualité vaovao tsara napetrany zany a ambony a sady tsara zay toetsainy zay de niraisiny vokatra le fifanereserana araka ny teninao teo na inona naroatra na inona nyray zavatra tao anatin'izay vokatra fifanereserana zay ary izao koa paster ny zavatra ao an-tsaina voalohany koa rehefa miresaka an'ity vehivavy ty anao de le vehivavy nifanena tamin'ny Eli koa i vehivavy io ndray le nahay nanaroatra ihany koa ny fisin'ny Eli nandalovany Eli teo aminy sarotra le zavatra nytenen'ny Eli satria andro fahavaratra tamin'ny fotoana io andro mosarena tonga ny mosary tsisy rano tsisy hanina de le vehivavy mianaka kely a efa tsy manana afa-tsy lafarinina kely sy menaka kely izy de endasina le mofo a na ny kitay andrahona azy raha tsisy fa mbola voatsipona kitay de izy andeha tsipona kitay ny fanena tamin'ny lehilahin'Andriamanitra de le lehilahin'Andriamanitra moa teny taminy hoe fampiresaka teo fiadanany tompo hoe tainy tomponareo ina vaovao de tsisy vaovao fa de hitady kitay zay mianaka de andro sakafo de zay ngamany aminay fa de efa tsisy na vola vidanana tsisy a mivatra koa tsisy raha teo hazy sakafo tsisy fa le lehilahin'Andriamanitra ny teny manao hoe mba anamboary aloha za zany hoe le toetsaina misy toetsaina mihitsy am'ty vehivavy ty paster na de kely aza na de mantra aza ty vehivavy ty teo zany le misy mpanan-karena na inona nararoatra de misy koa zany mantra mahay manaroatra zany hoe tsy miankina am'le fananakarena na fahantrana zany paster no fahaizana manaroatra mifandray aman'olona fa ninonina zany toerana misy ianao de afaka manaroatra an'izay fifandraisanao aman'olona zay zany ianao ary afaka matoa zany misy olona le fantompo aminao de araroatra zany zay olona zay ifandraisana aminao fa atao ambadika zay fanaroatra ty vehivavy manano tena mahantra ty zay a de sehony koa mifakagana ary tsy izy rery no nidiokan'ny fahasoavana fa izy sy le zanany de samy notain'Andriamanitra zareo fara paster de zao alohan'ny ambe zao fitenena mahatsiaro ny amin'ny liko atoko fahina amby folo koa paster lazarosy anie paster ka nieritreritra manao hoe rehefa any an-danitra de raisany valipity tsy mila fitaina izy eto ambony tany antia dia toerana tsy mety mauvais moment au mauvais endroit zany hoe amin'ny toerana tsy de mety a
amin'ny fotoana tsy mety lasa izy nangataka ry amin'ny mpanan-karena izy zany tsy mba nanana toetsaina tahaka an'reto olo reto na ifandretaman'olona fa tonga de jery ny arenan'le olona de hoe ty mpanan-karena fa ifandraisako ty mpanan-karena ty na tsy mibavaka ara de nietrisa izy manao hoe rehefa maty araka de mandray valim-pity de maty koa izy avy eo de lafy ny alika miferiny de maty lazarosy tonga tany an-danitra izy maty koa le mpanan-karena lasany amin'ny elo mampalelo moa zany lazarosy reo tonga ny an-danitra tsy nanana ny anjarany lasa mbola nangataka tary amin'ny anjaran'olona tarindray nefa ifany an-danitra pasteur ary moa tsy makany amin'ny plasy tokony misy anao fa makany amin'ny abrahama any nefa samy tahin'andriamanitra osa efa ny an-danitra mbola mangataka aman'olona ihany mba irao kely nge lazarosy zany hoe mbola tsy afaka ihany le toetra mahanta sy le fanirakiraka sy le fanao tsinitsiny na de efa ny an-danitra azy na de efa ny an-danitra efa tokony andray valim-pity zany hoe raha misy zany olona tsy mahay manaroatra am'izao fahaveloma zao de zao sady tsy andray izy eto amin'ity tany ity rehefa ny an-danitra izy a de diso fanantenana koa izy pasteur zay le izy pasteur i Elisa mpaminany a de Jiosy zanak'Israely i Geazy a de Jiosy zanak'Israely fa ilay vehivavy mpanan-karena eto amin'ny mpanjaka faharotiko vehivavy ty kosa de hoe vehivavy Sonemitra zany hoe olona hafa firenena mihitsy reo en principe zany ny lalàna ao anaty baiboly pasteur ny lalàna any Jiosy de tsy mifandray mihitsy amina olona hafa firenena reo zay zany ny tena lalàna ny tena marina sady tsy metrano amina hafa firenena no le olona hafa firenena koa tsy mifandray am'ireo fa saingy nisy resaka fifanetretena be teo pasteur Alvarez voalohany aloha ilay vehivavy Sonemita ty tena hoe tsy nijery an'izay efitra zay tsy nijery an'izay elanelana ato amin'ny azavady pasteur tamin'ny asan'ny apôstôly toko fafolo diny fahavalo-amby-roapolo de zao mivaky ny teny de hoy izy taminy ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy ny anandrarà na iantrano amin'ny olona hafa firenena zay fady amin'ny Jiosy ny iantrano na ifandray anandrarà amina olona hafa firenena tena zavatra tsy mifandray ireo zany hoe samy manana ny toerany jerenao tsara hoe zany le personnalité ty vehivavy ty personnalité de hoe vehivavy mpanan-karena be izy fa roa izy a hafa firenena nefa tsy nijery an'izay elanelan'izay izy tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny avinavina am'izao fotoana zao manko pasteur de zao le hoe izahay manana ny fiangonanay izahay manana ny finoanay izahay manana ny personnalité anay izahay taranak'andriana izahay taranaka zao izahay zao ny finoanay ary izay efitra zay pasteur no barazy anankiray ngeza be tsy afahan'ny olona mandray famonjena tsy afahan'ny olona mandray famonjena izay zao ny finoanay izay zao ny zay fady mitsofoka any amina fiangonan-dehibe za aloha za pasteur tena tsoroka aminao zana de pasteur Hertina Randriary Malalara misy fiangonana ohatr' zany manko pasteur fiangonana ohatr' zany mihitsy tena hoe tsy mitsofoka any amin'ny fiangonan'ny hafa tsy mitsofoka any amin'ny fiangonan'ny hafa fa ny azo ny izy rery marina tsy mitsofoka any amina fiangonan-dehibe tsy mitsofoka any amina fiangonana zokony za pasteur tena mitsofotsofoka mihitsy za raha vao asain'ny olona any am'ireny fiangonan-dehibe reny za zao vao ankeo maraina misy fiangonana misy pasteur marina pasteur amina fiangonana any amin'ny tanyrazana ihany any amin'ny faritra Kazondandiny pasteur fiangonana izy fiangonana zokony misy anay azonao tonga ao an-trano izy misy fotoana asainy misy voka dehibe any tanyrazana misy fotoana izy tonga ho amiko pasteur anao ohatr'zao ezaka ao am-piangona zay manome miara-miasa asainy zareo any am-piangonana mandeha za pasteur tena mitsofotsofoka mihitsy na mariage io zany rehefa hoe asaina am'ireny fiangonana reny misy fotoana ampandraisana fitenenana amin'ny fiangonana zokony reny mandray am'izao za zao zany ray tsy mba miafafy zany mihitsy satria eny iray ihany tsika rehetrarehetra azanao iray ihany tsika rehetrarehetra fa misy fiangonana tena zany mihitsy hoe tsy mitsofotsofoka amina fiangonana izaniza koatra ny fiangonana ihany avinavina ny anarana zany pasteur avinavina ary zany zavatra nafinaritra tamin'ity vehivavy ty tsy nijery an'le hoe Elisa Jiosy zanak'Israely Elisa olona tsy manana trano ipetrahana tsy nijery an'zany fa fatany hoe mpanompon'Andriamanitra de nyravalo le barage zay de nitsofoka izy pasteur Alvarez nampidiriny tao an-trano ny Elisa mpaminany ary zay no anisan'ny tena nazahoany fitahina
misy olona nge vao mieritreritra hoe fiangonana zany dia hoe secte zany le avinavina ary zay no mahatonga azy zany no manakana azy tsy andray valimbavaka pasteur Alvarez fatany hoe iza ny olona tokony hifandraisana fa saingy voasakan'le anaram-piangonana anaram-pinoana izy barage be eo anoloana zay fatany iza ny olona tokony hanampy azy iza ny olona tokony hanosika azy hanao délivrance azy hanampitosika azy fatany zany fa voasakana avinavina dia miverina amin'le teniko tany amboalohany tao a mifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisana izy ary tsy mifandray amin'ny olona tokony hifandraisana zava agrave be zany ary zany ny fitaky ny devoly amin'izao fotoana zao misy olona tsy tokony hifandraisanao ianao tsy tokony andeha hoany amina fanimpotsampy zany ianao tsy tokony hifandray amina olona mamolava sy reo prevrevy miaraka aminao reo anapotika sy ampahantsanao reo ianao tsy tokony hifandray amina olona mpandainga zany io vehivavy mpandainga io foana ny vadiny ara fitahany ny vadiny ara profesa ny fitahany dia ianao very vehivavy ianao namany indray ve ny tsy ho fitahany io anefa ny meilleur ami anao io ny tena namanakaiky anao io vehivavy mpandainga io normal ianao raha potiky ny fanana fantsana orina kely ao misy olona nge pasteur solokiny olona ohatr'izany foana ary misy asa-panjakana za apeditra anao hiasa ao amin'ny finance mandoa 50 millions aloha ianao mandoa 100 millions ianao za apeditra anao gendarme tonga ianao dia tsy maintsy tafiditra tonga dia adjudant tonga dia lieutenant tonga dia bokotra ray bokotra roa ampidiriko polisy ianao sy ny sisa mandoa 100 millions 80 millions 200 millions hiditra ho mpitsara hoe fifaninanana concours-na mpitsara dia tonga ianao dia ampidirina greffier zao voafitaka olona tsy tokony hifandraisana no hifandraisanao olona nampy anao hivavaka ao anao hiavinavonanao ary tsy hifandraisanao any problème amin'izao vanim-potoana ianantsika zao any problème misy pasteur za dia tena variana pasteur misy pasteur mpanaratsy fotsiny ange mpanenjika fotsiny misy pasteur mpiteny ratsy misy pasteur mampirafy misy pasteur tena tsy tia lala zay ara-panahany olo zany misy pasteur miavinavina misy pasteur mpanakarena ihany no ilainy reny no hifandraisanao fa misy pasteur zay tena manao ny ainy tsy ho zavatra ary io le pasteur manao ny ainy tsy ho zavatra io aratsiny le pasteur snobinobetsy aratsiny dia mahavariny le pasteur tokony hifandraisanao tsy hifandraisanao le tsy tokony hifandraisanao no hifandraisanao normal na pasteur raha misy fampitena eo fiainana olona azonao tsara le asa raha mazava zany resaka tikorosana zany pasteur izany ny atao hoe fanahana fahantrana misy fanahy manosika an'le olona hifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisany mifandray amina pisoloky izy dia iny dia roboka tokoa roboka ary reo fampidirina mpiasa-panjakana ianao hoe nianatra droit ianao alefa za mahitahita tonga dia malala ministre malala ny ana fa ampidiriko ianao fa zao mila mandoa 80 millions ianao alefa zany mandefanao any andafy alefaka ianao fa misy asa any Maurice voasoloky mifandray amin'ny olona tsy tokony hifandraisany aloha misy mercure rouge ihany efa tenana mihitsy efa haolo izy ka fa milanina fotsiny 7 millions dia mitsofoka ianao amin'le 7 millions dia takinray avy eo anao 15 millions ianao efa tafiditra efa varim-pananana namenao 15 millions dia ampidiriny amin'izay ianao dia io ihany no ifandraisanao fa raha mare antonotory tenitony ianao mare vavaka fanafana mare fampianarana tokony hanampy anao izay tena tokony hifandraisanao ampiasenao sakananao ravanao zany ny resaka fanahy miasa amin'izao fotoana zao pasteur fanahana fitaka olona tokony hamonjy anao tokony hanampy anao tsy avelany devoly mifandray aminao lalana amonjena anao atongavanao amin'ny fanafahana ezahany devoly ny anakana anao aza makany mijanona aza makany aza manakilebreben'ny olona aza manazao ny olona anapotika anao aprosiany devoly andanandray mifandray amin'io ny fahavalon'ny fila zany tsara indray no asain'ny devoly mifandray aminao mila takatry ny olona pasteur Alvarez zany ka tsika eto miresaka mapita ny zavatra tokony takatry ny olona ity le vehivavy sonemita vehivavy mpanakarena ity dia nandray valimbavaka nandray fitahina nandray fahagagana satria nifandray tamin'ny olona tokony hifandraisana nifandray tamin'ny olona tokony hifandraisana ary dia nandray valimbavaka izy nandray fahasoavana izy
tsy nijery izy mety possible nge pasteur tamin'izany fotoana zany inona koa ny nandraisana an'io lehilahy io olona lehilahy samy hafa fiaviany olona samy manana ny firenena samy manana ny firazanana inona koa ny tokony ifandraisana amin'ireny sy mety tratsana fanenjeny mpanaka reny fa fatany kosa hoe ao amin'ity lehilahy mpanompon'Andriamanitra ity no misy ny famonjena noho izany mila mifandray aminy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanafahana nandray valim-bavaka izy na nahazo zazakely izy na dia efa eritseritra hoe le vadiny le antitra le vadiny efa antitra le lehilahy efa antitra le raha matoka efa le bebe ihany nefa ny nafinaritra kosa mbola nahazo zanaka nahazo zaza pasteur melony metraka fantanina pasteur nefa alohan'izay dia misy fanazavana ohatr' zao hoe Davida dia nalaza be pasteur hoe na mampalaza ny Davida dia hoe izy nandresany Goliath fa nisy zavatra anankiray koa tao zay nisy olona nifandray akaiky tamin'ny Davida tao nandritry ny fotoana ny elany tao amin'ny ray aman-dreniny mandrapatonga n'izy ho mpanjaka dia nanana fifandraisana manokana tamin'ny lehilahy atao hoe Jonathan izy Jonathan zanaka Saul io lehilahy io zany nifandray taminy ka eo zany no pasteur no mila faritana hoe zao manko le tena teo hoe mifandray amin'ny olona tokony ifandraisana misy koa nefa tsy mifandray amin'ny olona tokony ifandraisana tsy mifandray amin'ny olona tokony ifandraisana fandray amin'ny olona tokony tsy ifandraisana mba farity pasteur hoe le hoe mifandray ve zany dia hiavinavina ary ve zany ianao hoe tsy mifandray izy hoe dia tsy mifandray aminareo zay tsy mifampiteny tsy miavinavina tsy mifampiaraba zay ve le fifandraisana tenenao sa hoe ina le fifandraisana mba mila mazava faritana mazava pasteur hoe manona le mifandraisana hoe tsy mifandray ny fifandraisana pasteur misy sokajiny maro be io zay tsy voatanisy eto tsy midika ny baiboly nge miteny tiavany fahavalonao hoe dikan'izay tsy tokony hiavinavina amina olona rehetra ianao tokony hiarabany olona rehetra ianao tokony hifandray amin'ny olona rehetra ianao fa rehefa miresaka le fifandraisana dia any amin'le tena fifamatorana mihitsy iza no hifamatoranao mifamatotra amin'izy ianao mifamatotra amin'ny olona mamolava ve mifamatotra amin'ny olona mpandainga ve mifamatotra amin'ny olona mampirafy ve mifamatotra amin'ny olona mpijangajanga ve misy olona mako pasteur dia tena makahala fivavahana ohatra zao mihitsy tena makahala dia mifandray izy anefa dia mifandray amin'ny olona mpandainga ho simby ianao rahalahy ho simby tsy manozony tsika tsy manozony zany fa firifiry pasteur zay olona mifandray amin'ny olona mpandainga zay fa na miara midoboka any amponja na miara-potika fa tsisy an'izany hoe firy ozy izy le fiteny zay atoroiany namanao dia ampahafantariko anao toetranao fa ianao ve miara mifandray amin'ny olona miara mitakosina miara mifamatra amin'ny olona mamolava dia tsy maintsy ny hafarany olona mamolava io no tsy maintsy hafaranao ihany koa pasteur fa ianao raha mifandray amin'Andriamanitra mifandray amina tenin'Andriamanitra tsy maintsy mamokatra ianao ary tsy maintsy afaka ianao ka androany mampafantatra hoe ny olona zany tsy mahantrantra ho azy zany ary ny olona tsy potipotika ho azy zany mahatonga ny olona kiray potika dia nisy zavatra nifandraisany teo pasteur nisy tontolo nifandraisany tao ary raha tianao hitsangana koa ny fiainanao tianao ho afaka ianao dia tsy maintsy misy tontolo hifandraisanao tsy maintsy mifandray ao amin'ny tontolo mahakasika an'Andriamanitra ianao tsy maintsy mifandray amina tontolo momba na fanafahana ianao na tiana na tsy tiana na tiana na tsy tiana raha volana nanapotika anao dia misy fotoana vola tsy hanangana anao fa misy fotoana Andriamanitra irery ihany ny afaka hanangana anao raha potika ny fiainam-pitiavanao tsy voatery hitady lehilahy amitaka anao ndray ianao misy vehivavy makany hoe pasteur tsatsan'izany efa na fitahana lehilahy foana dia mbola mitady lehilahy ihany za miteny aminao raha nabava miverena amin'Andriamanitra mifandraisa aloha amin'Andriamanitra za pasteur tena tsy mba matahotra mihitsy mitory an'ity amin'ny telena amin'ny radio nao am-piangonana raha anambady ianao ry tanora zazavavy olona mivavaka avadiana anambady ianao ry tanora zazalahy olona mivavaka avadiana fa anambadiny zany ho firy taona aza mitady olona bogosy aza mitady olona manja aza mitady olona manam-bola aza manambady olona manana diplôma fa manambady olona matahotra an'Andriamanitra misy olona matahotra an'Andriamanitra fa manana diplôma misy olona matahotra an'Andriamanitra fa bogosy misy olona matahotra an'Andriamanitra fa manana asa tsara zany hoe ny teboka voalohany fahatahorana an'Andriamanitra aloha vo bogosité fahatahorana an'Andriamanitra aloha vo asa fahatahorana an'Andriamanitra aloha vo vola
fa raha vo zavakafa ny mahamaiky anao sy fandraisanao vo fitaka foana ianao ka manindry pasteur amin'ny sabotsy avy izao moa manomboka lay délivrance ko avany de za miteny amin'ny olona aza miavinavo aza manay kosakanany zany hoe zao zao personnalitéko zao finoko zao ny maizy anay zao ny originako mety animba anao zany tokony vovonjy anao fa manakana ny famonjena tsy ho raisinao zany tokony ho afaky anao fa anakana ny fanafahanao anao zany tokony andray fitahiny anao ary mety ho izao ny fotoana an'Andriamanitra anao fa raha tara am'izao koa ne anao raha pasteur mety ho tara am'izao reto olona de mety ho tara tanteraka mety ho tara ianao raha tara am'izao mahay zamana raha roatra azamanay kosakanany hoe za zao na zary mety animba anao zay tsika miantso an'reto olo reto pasteur ary ny atoko mahitsy ny resaka ny antony anaovantsika ity fotoana amin'ny sabotsy avy izao ty zay mareko efa hoeritaona mahery zay tsy nisy délivrance oatra zao pasteur ity indray vo isy an'ity délivrance ty ny antony ity fotoana ity pasteur Alvarez de natao an'ity mpijery ty ianao efa potiky ny fahantrana fanana fahantrana potiky ny ozona vany amin'ny dadanao vany amin'ny mamanao potiky ny faharavana potiky tsisy ninina azo raisina anao tsony potika ny tokatranao potika ny arabolanao ho anao ty fotoana ity ary natao hanangananao zao fotoana izao tianafaka anao Jesosy ary arotony fotoana manomboka amin'ny sabotsy avy izao izy ty pasteur amin'ny 6 ora maraina eto amin'ny mongo ty andray fanambojanahary délivrance miezinezina ny ataontsika eo ary fandroana ireo famisaviana ozona fanampotehana ireo karazana fanana fahantrana ny voalohany indrindra fanana fahantrana anatin'ny sainao raha vao miresaka fahantrana ho atsika tsy vola ihany fanana fahantranana anatin'ny sainao any anatin'ny fonao fanana fahantrana anatin'ny poketranao fanana fahantranany amin'ny asanao fanana fahantrana amin'ny fidiram-bolanao ho anao ty fotoana ity mampanantena fa ho afaky ianao raha teny hitady an'Andriamanitra ny fonao rehetra ivavaka tsika isotra ny to pasteur misaotra dada malala o misaotra anao raiko satria tsara ianao sady mpanao ny tsara ry falitary fa reny toroteny sy fampianarany reny dia anovan'ny fiainanay ireto mpijery ireto mpanaraka ny fandarany reto ny tompo dia hotahinao manokana izy ireo dia tsapa zavatra manokana avy aminao ary andray fanafana manokana avy aminao mino fa atao anatin'izay fandarana izay dia iova ny fiainan'izy ireo hoe iova ny fijeriny ary iala ny avinavinao anatiny ary fandray aminao izy hitady anao izy mba atonga azy andray ny fanafahana hotahino no tompo samy fampianarana zany hotahino koa ny fotoananay lehibe amin'ny sabotsy avy izao no manomboka za manantena tompo fa dia olona maro vahoaka maro no afahanao ao anatin'izany fandarana zany misaotra raha io amen zay pasteur ny fotoanantsika teto fa dia miraroso anao sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso no manomboka fotoana pasteur fa dia mirary ny fitahiny tompo anao veloma tompo